Halleloia. Dia amin'ny fifaliana lehibe indray ara lasa vamalala no ianona amintsika amin'izao fotoana izao a. Dia tononona amintsika tsirairay avy a ny fiadanan'ny tompo a napaka anantsika rehetrarehetra izay tonga miaraka aminay a atao anatin'izao a fandarana vavaka fiambenana zay rano fandarana andramika izao a ny akiradio a ny akimedia ary a ny mpikambana atao anatin'ny vavaka fiambenana dia manona fiadanan'ny tompo amintsika rehetrarehetra ary matoky sy mino aho fa salamatsara dony indray tsika rehetrarehetra tafahoana eto a nefa raha misy ny mangorangorana sy ny malarirary tsy dia salama dia hitondra fahasalamana ho an'ny nofonao rehetra izy zao tenin'Andriamanitra izay rahantsika eto zao amin'ity androany ity fa antsika mbola tafavelonaina pahoana somatsara indray a dia ny fiadanan'ny tompo re ho amintsika tsirairay avy a izay miaraka aminay eto a amin'ity androany ity tonga soa ianao a ary teteny aminao hoe raha androany anao vao tonga eto a dia raisina tanandroa ianao a raisina mpitiavana dia tonga eto anatin'izao fivorim-pianakaviana isan-karivo ka dia ny fiadanan'ny tompo amintsika tsirairay avy. Faly koa miarabanareo rehetrarehetra izay efa mpanaraka eto a ranabavy Marie-Jo ihany no hitako niditra voalohany teo avy eo a tsy hitako intsony izy avy ny rehetrarehetra nanaraka azy tao fa ny zavatra fantako aloha tao ranabavy Marie-Jo a ry Ralatojo a ry ranabavy Erika dia tao ihany koa misy maromaro tsy hitako tao ambony tao fa manomboka eto dia rabanareo Rasoenina Natalie tahiny tompo manokana ranabavy Marie-Jo izay niditra voalohany a dia Rasoenina Natalie Henriette Rasoa Anitra Nirina Rodine Marie Tsiry Amboaramiel Rasoa Armalala Rasolo Armalala Fleur Sandola Cotre Camaradin'i Jesosy Yaina Mampionina Rantanirina Marie Charline voa mihitsy zany eritreritranao Rantanirina Marie Charline hoe efa ao ve izy zay a Sendra Betsy Faly Rairitovo Andonina Suzelle Razana Monika Azasika Patitsy Jonatana tahiny tompo daholo a isika rehetrarehetra faly a ny tenako mahita anareo a Mika Lantonirina Rodine Henriette Rasoa tonga soa daholo nareo a dia maretatra amin'ny farany eto tsika dia araka eto ifampahery a iarakantsika ao amin'ny adin'ilay sasany latsaka na mahery eo a Ienohira Ivavaka indrindra Ienotoroteny a ary niaraka amiko eto androany a ny ekipa iaraka amiko eto androany dia ranabavy a Lovely avy eto Frantsa dia hitondra tenin'Andriamanitra amintsika ranabavy Iaina avy eto Frantsa ary ivavaka ho an'ny firenena ranabavy Ama avy any Koweït a dia tahiny tompo tsika rehetrarehetra Koda Leonie tahiny tompo a Verselina tahiny Jesosy a andao antsika hanomboka ny fandarana ka hoentsika mavaka aloha zao fandarana zao a aperakitsika ampiretan'Andriamanitra mba tena ho feno fanatrehana ho feno kasika dia andao ampandrotsika ranabavitsika Lovely Tina avy eto Frantsa izy nivavaka ho an'ny fandarana tahiny tompo a ranabavy a Lovely anao ny fitenenana. Tahiny tompo pastera dia tahiny tompo akoptika mpiainy tsirairay avy izay manaraka an'izao fandarana izao dia mbola hiara hivavaka ary sika. Ry rainay tsara indrindra sady masina izay ny an-danitra mbola faly manolotra fisaorana sy fankasitrahana ohatrany izay Jesosy malala amin'izao alina izao satria dia fifaliana ho anay ny mandre ny teninao eto. Ny fitantananao Jesosy noho ny fitiavanao anay dia mbola nataonao tonga eto indray izay tsirairay avy reto. Mbola nomenao hery izay Jesosy mbola nomenao tanjaka izay ahafahanay miahy indray ny hafatra ao dia mbola nomenao ihany koa izay Jesosy malala fofinaina mahavelona dia noho ny fahasoavanao izany ka dia misaotra mankasitraka tompo malalo. Raha toa Jesosy malala ka misy reraka eto amin'izao fotoana izao raha toa ka misy ihany koa kivikivy dia ampahery Jesosy ahatany izao Jesosy malalo ary raha toa ihany koa ka misy tsy salamy eto amin'izao fotoana izao nefa mangetaheta ihany tenao dia ianao ilay Andriamanitra fahagagana ianao ilay Andriamanitra balisamany hanasitrana izany marary izany dia malalo vangio amin'ny fanamasinao ny amin'ny isatokantrano mpiainy tsirairay avy amin'izao ora fotoana izao dia ampitero amin'izany tokantrano izany Jesosy mifanatrehanao dia ankehitriny koa Jesosy dia vony izay tsirairay avy rehetra angirana ny sofinay mba handre ny teny izay tianao renesinay tsirairay avy reto ko dia mitenena tompo malala fa efa vony izay tsirairay avy reto Jesosy dia amin'izao alina izao ihany koa Jesosy malala dia atao vipaka ao anatin'ny fotoana ilalina ny teny izay renesinay eto dia angatahako manokana ihany koa ianao Jesosy malala ametraka ny teny eo am-bavan'ny mpanomponao izay novidinao zary izany teny izany dia tompo malala fameloman'ny ainay Jesosy fameloman'ny fanahinay Jesosy ny teninao ko dia angatahako ihany koa ianao Jesosy mba
izay fanelingelena rehetrarehetra izay asany ratsy rehetra mba tsy hahafahanay manatotozy izany fandaharana izany, mba tsy hahafahanay mandray izany teninao izany Jesosy satria dia ilainay teninao Jesosy tena fahasambaranay ny miaina teninao dia fantatra ihany koa Jesosy fa ianao dia tena hoe tianay ianao Jesosy dia izay ihany koa Jesosy dia tena tianao ampifonay manontolo izay Jesosy malala matotonga indray izay mangetaheta hiaino izany teninao izany Jesosy satria ianao rery ihany Jesosy ny fialofanay, ianao rery ihany no harinay dia apetraka eo ampilatanao feno Jesosy izao fotoana izao dia misaotra toko malalo dia voninahitra anio ianao rery ihany hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Aleloia, amen. Aleloia, sotra an'Andriamanitra, makasitraka ny anabavintsika Lovely tao anatin'izay vavaka izay. Aleloia. Dia mbola tsy afaka miarabanareo indray aloha za fa mikorotandrotana ny Facebook itokilazanareo fotsiny tena mikorotana ary ohatrany tsy mampino mihitsy ny hoe compte kely na gasy kely ity dia ohatrany tena misy fanelingelenana mihitsiny fa dia tena misy betsaka aminareo sarotra aminareo vao mahita an'ity fandarana ity tampotampoka ohatrany za zao etretinareo za mba mijery ny fandarana izay ataoko za zay eto dia tsy mahita dia tsy hitako zao nareo hitako ihany moa za fa tsy hitako nareo ato amin'ilay mba retour ijereko anareo rehetrarehetra zay mahatonga anahy tsy mbola miarabanareo aloha fa nalohitsika tonga dia hiaino hira ao ny antirytytsika hiaino tenin'Andriamanitra izay entiny anabavintsika haina dia matoka fa ampahirantsika izany toriteny hoentiny anabavy haina izany andaolantsika hanao an'ity hira ity andao ataontsika izany izy izany hoe isan'andro amilanao Jesosy mana hirana sady mampalahelo ry havana mahita ny zavatra izay mitranga amin'izao fotoana izao sorantsika ny anabavintsika Lovely izany vavaka matsiro zany napetrany tamin'Andriamanitra tsara mihitsy ny fotoana ka dia isaorana azy zany Andoniana Sozela Aimé Manambotsoa Marie Jo tahiny Jesosy daholo isika rehetrarehetra misy olona vaovao ara-banena izany hoe tsy hitako tany aloha tany maha olo faliako efa io Robin Full of Grace dia Zina Teoda izay aloha ny hitako eto Erika Arak manerina ny fiainantsika manerina ny andro amin'izao farany zao ary izay mivady teo niresaka tamin'ny hariva teo tamin'ny atoandro niarana sakafo dia tena efa akaiky Jesosy ry havana tena tsisy ahiahy tsy mampisalasala fa efa akaiky Jesosy androandry androany vao tonga teto zany androandry zany dia tonga soa ianao dia falibe zay miaraka aminao dia maritatra ny farany io koa tahiry Mario efa niditra Olokaranorso i Noely Fanto tahiny tompo Ansel Linda tahiny Jesosy ty aloha misy filazana Aimé Manambotsoa tsy mahazo notification intsony tsisy notification intsony tsy notifie intsony tsika rehetrarehetra ao anatin'ilay izy fa dia malefahany fotsiny dia izay mahita sisa mahita fa mampalahelo efa zavatra efa nampozina raha teo moa io zao aloha filazan-draharaha kely mialohan'ny hidirantsika amin'ny tenin'Andriamanitra tena maro ny ray marary izay nentsika mivavaka teo aloha tamin'ny larobia rehefa nanao ny vavaka spesialy tsika fitondranam-bavaka ny marary dia isaorana an'Andriamanitra fa tena na nisy olona mba vahoana ny fahafatesana ary teo ny teneniko anareo teto tsy maty zany olo zany ary efa tsy sepotra intsony zany olo zany zay rehetra nentina mbavaka teo zany dia raha tsika mahita ary misy aminareo mihaino anay eto fa nahita fahatsarana ianareo nahita fahasalamana niova ny tsara misy aminareo efa lasa nandeha niasa dia zao mbola maro ny olona marary hafa indray ary nanomboka tamin'ny alakamisy iny aloha dia efa nisy olona teny hoe rovina tarany izy zay fa rovina ohatr'izao dia misy miantso hoe ahoana ry dia androany hariva teo rehefa nisy appel anankiray izay tapa-kevitra teo eo satria betsaka loatra le appel hoe sy le message hoe fa ahoana rovina indray misy ohatrin'iny dia tapaka ny hevintsika fa isaky ny alarobia zao isaky ny alarobia dia misy foana ny vavaka spesiala fitondranam-bavaka ny marary spesiala tena Covid sy variant mandripaka ny Madagasikara io ataontsika ka amin'ny larobia zany dia eto indray izay mivady tahaka ny tamin'ny nazatratsika tamin'iny dia ho eto indray amin'ny larobia tsika rehetrarehetra azadino alefaso ny anaran'izay marary ary za misy antsika anankiray zay tiako atao mihitsiny
tena te angataka mihitsy ako rehefa larobia mbo ampidirina ato anatiny any am'izay toerana misy marary any nareo zany raha misy fianakaviana marary efa any am'ireny toeram-pitsabona reny efa tena miesonefona tsy ampamiainy reny a ataovy mandre an'ity fandarana ity isaky ny alarobia fa hivavaka manokana ho any zany tsika tena isy fanasitranana tena ho raisina tena sahana eto mampanantena zany satria misy andriamanitra mihany vavaka eto raha malala de eto any telefona mitondra crédit 10 zay zao vao malina resaka tamin'olona 10 ela be mihitsy miresaka sady misy vidéo halleloja ndao ry havana ndao tena andehtsika ataotsika toizatsika iny tonga ato a izy aby zany identifie ny aina zany a zany tage ny aina zany a mety rehefa tonga eo de teneno antrarina tahiny tompo mamavalitina robina tahiny tompo ka zay zany programme atsika isaky ny alarobia tsy fantatra hoe mandra-parovina fisaky ny alarobia alina de spécial covid sy variant fitondranam-bavaka satria tsika zao nitondram-bavaka tamin'iny de nisy de tsy hoe nisy fa sitrana aloha zay nentina-bavaka tonga ndray nefa mivavao olona hafa ndray reto koa misy marary reto ohatr'izao misy namanay zao a nandefa annonce zay tsy vola nisy nahita vitsy nahita de nahita an'le vavaka nataotsika iny larobia vao niteny naka misy nia zay konga ka aty amin'ny palais des sports zao efa ty zay efa mianaka zao efa matory amin'ny tany sasany tena de alao ataotsika isaky ny alarobia iny a etsika mbavaka fa tsy maintsy sy mitondra fandresena ho an'ny malagasy a mitondra anjara brikina fandresena ho an'ny malagasy a izao fandarantsika zao ko de tahin'andriamanitra zao ny afatra foana tsy ampy fitondranam-bavaka fa ianareo koa mila mivavaka rehefa tsy afaka mivavaka ianareo zay hivavaka ao anareo fa mba angatahanay de zao efa tonga indray ny vady malala andray nambavy maolo faly alleloja ohatry tsy hitako toera la naji vao izy dia dina malala koa tahiny tompo ny angatahanay aminareo azy na teo da koa tahiny tompo ny angatahanay aminareo de zao eto am'ty fandarana ty tsisy vola alohanareo tsisy fanatitra eto alleloja zany hoe maimaimpona eto tsy karamainy zay hitondram-bavaka anareo fa ny angatahanay aminareo de zao tahiny tompo raha lahy naji anabavy soameva naji nasanadreo fantatreo mivady ny anabavy maolo fa reo fanomboka zanakapelezana rehetra fetiny taranaka eto tsika aorina kely eo halleloja ho tahin'andriamanitra dao ny tsika rehetrarehetra dia zao ny ataotsika zay hivavaka ao anareo fa ny mba valim-poti angatahanay aminareo andao re ty vavaka rehefa sitraneo nareo de andao re ty vavaka fa vavaka ny nahasitrana anareo aza hoe entina-bavaka de sitrana de verina amin'ny ratsy fanao fa hivavaka isika rehetrarehetra ho anareo de sitrana somatsara ary ataovy antson'andriamanitra eo amin'ny fiainareo io de rehefa sitraneo de ndao hivavaka alelo mahafinaritra nge mivavaka tahiny tompo sandrine-rika tahiny tompo daholo tsika rehetrarehetra misaotra raha najia tahiny tompo halleloja ny namatsy rehefa lehilahy ny tonga eto de miavaka kokoa satria vitsikely tsika ny lehilahy eto fa vehivavy daholo halleloja fa de tahiny tompo faly amitareo aneto tsika ty raha mahafinaritra be teo isan'andro jesosy mila anao isan'andro tsika tsy isaky ny larobia any tsy isaky ny marary any fa isan'andro mila an' jesosy meno finaritra ary hitra mitoro-tentsika orinan'izay maireza isan'andro milana isan'andro miandrana isan'andro miantsona isan'andro tiana isan'andro milana isan'andro miandrana alleluja isan'andro miantsona isan'andro tianao tompo tokikara heriny foko eriny fo mandrakizay ahy ianao mandrakizay ay tompo tokikara
izy daholo reo isan'andro mila anazy mila jesosy reravana amen jesosy halleluja eo ihany tsika isan'andro mianjana isan'andro miantso anao isan'andro tianao tompo tokikanao erini fo mandrakizay mandrakizay ay tompo tokikanao erini fo mandrakizay ay anao tompo tokikanao erini fo mandrakizay ay tompo tokikanao erini fo mandrakizay ay anao tompo tokikanao erini fo mandrakizay ay tompo tokikanao erini fo mandrakizay ay tompo tokikanao erini fo mandrakizay anaena mandrakizay ay tompo tokikanao erini fo mandrakizay ay anao mandrakizay ay anao mandrakizay ay anao mandrakizay ay anao halleluja tokitsika jesosy miaza ihany tsy manana afa-tsy zay fa toky ambony indrindra amin'ny toky rehetrarehetra nanan'ny olona ny jesosy tompontsika nareo aza matahotra ho tena marina nge zany ravana malala matiantoka be ho atsika raha ohatra hoe mivavaka tsika isan'andro isan'andro inona ary ny vavahantsika isan'andro isan'andro ny vavahantsika isan'andro dia etrehantsika ny olana rehefa rahatra izay tsika misy olana sady anomanantsika ihany koa ny fandehanantsika makany an-danitra inona ny eritreretan'ny olona ny atao hoe fivavahana atao inona ny fivavahana ny fivavahana ry havana tsy aingo hoe etika toy zay za mpivavaka de hitan'ny olona ianao hitan'ny olona tsy mivavaka ianao mandeha mivavaka hitan'ny olona tsy mivavaka ianao miezaka manao zay mba mety eo anatrehan'Andriamanitra da raha tonga ny zavatra olana ngezabe am'izay de hitovy am'le olona tsy mivavaka am'izay indray ianao izy avy ny liba avy nanao ny rehetrarehetra ianao taiza foana ianao tamin'ny orana de natany anaty boîte de nuit eto ianao nivavaka eto tsika
misy zavatra mandalo eo amintsika sa tsika manao an'le izy satria tsy ahitantsika sitraka eo anatrehan'Andriamanitra de mezan'ny olona tsika de te anontany anao aho rehefa tonga ary ny fotoana tena hoe mafy am'izay de ianao ve hitovy am'le olona le olona le tsy nivavaka le olona le nanao an'le zavatra rehetra azo natao rehetra hatramin'izay ihany ohatra maty antoka ihany ianao a fa zao fotoana zao no atsapahanao ny vokatry ny vavaka zay nataonao misy olona mieritreritra vavaka ve nareo de zao satria ny olona mieritreritra fa mivavaka de misy fitahina foana midina tena misy fitahina aloha midina e fa tsy zay ihany fa mandray hery tsika isan'andro misy helatra manarina tsika isan'andro satria tsika mivavaka de mety izy ianao ohatra na za zany tena manentana anao mihitsy a indrindra nareo efa paketo reo ny olona vaovavao a mety mbola tsy de zatra an'izany izy de mety mbola ao ny tahotra ao ny tsy finoana tsy omena tsiny izy ary zay mitenanareo nandalo teo am'izany tahotra zany koa zay fa rehefa nanomboka ny mifanakaiky tamin'Andriamanitra zatra ny ara-nandeha tamin'Andriamanitra de tsapanay hoe ina moa ny atahorako raha manana an'Andriamanitra nefa Jesosy zao ny teny amiko isan'andro hoe aza matahotra alleloia ka tsisy atahoranao tsisy matantoka ianao raha matahotra ekeko be de be ny laviny aretana fahasalama fa raiky amby 70 tolotra anao foana isan'andro isan'andro na isy arivo lava reo andilanao na isy ray alina okavananao possible mihitsy mety tena mihoatra noho zany ny zavatra ho hitatsika tsy hoe maniry loza fa possible hihoatran'izany ny zavatra hitanao arivo sy ray alina tena nahakavananao sy akavianao fa ny ten'Andriamanitra de miteny ho an'izy ary le teny hoe de tsy hatra aminao zany ho an'izy ary zany iza le ianao iza le teneny hoe tsy hatra aminao tsika le mivavaka kosa zany alleloia amen tonga soa sofa zay azo fa hitanao tonga soa andao zany tsika hanao invitation manokana mihitsy tsiry rakoto itsika rakoto reny olona hitanareo matahotra be reny misy olona tena matahotra tena tsy ao anaty fiadanana mihitsy asevo maketo dao anaraka fandarana misy fandarana tsy mampatahotra ry hoe andramoka izao ny anarany io fandarana hoe tsy mampatahotra ito de manala tahotra io amen le mpitarika eo mihitsy hoe tsy matahotra de mitoriny aminay isan'andro hoe aza matahotra satria izy mandre feo avy any an-danitra isan'andro koa aza matahotra za tsy matahotra ho a tena teneko anao tsy matahotra ndana tsovy reny olona milaza hoe ate de reny olona mivavaka amin'ny karazan'Andriamanitra firy reny de za mba atsovy solo tenan'ny olona mpivavaka de andao hitra anatina toerana ray tonga de feno an'io aretiny io de mipetraka ao herinandro ndao sahako zany de iza no mivoaka velonao sahako zany tena teneko anao zany hoy ny ten'Andriamanitra izy andidiny anjelony aminao mba hiaro anao eny am'izay alehanao rehetra ny liona masika ny vipera ho diavinao a ny liona tanora sy mimena rana ho hitsahinao zako manana fanariana anao fandarana manokana indray am'tena hoe amin'ny larobia andao ataontsika hoe amin'ny larobia indray zany hitory-teny alleloia mialatsiny am'izay manana anjara amin'ny larobia fa amin'ny larobia zany hitondra ten'Andriamanitra de ampahery anao za fa matiantoka ianao raha matahotra ohatry ny olona tsy nivavaka hatram'izay ny herin'ny raisinao hatram'izay za vela lava fotsiny zany hoe very lasa izy izy very ny anahy tsy very ny ahy tehiriziko ato za zanak'Andriamanitra za sakaizan'Andriamanitra za tsy mahatin'io zany mahirentsika rehetrretra tsy ahita in'Andriamanitra mikokoaka kely ianao mangorangorana kely tsy mahare fofona mivavah fomban-javatra zany fa za io vao zany de ny sainao mihitsy ny tonga de fobe de iny andro iny hitarika anao marary za misy fotoana tsy mahare fofona misy fotoana tsy mangidy ny vava fa mandrinona zao fomban-javatra fomba ny vava mangidy any fomban'ny olona ny tsy mahare fofona angatao ny rahan'i Jesosy samy mahery tain'Andriamanitra ianao ny anam-pahavianara tsika tory-teny de veryneto amerapiratra ohatry zao efa nitariky antraniana eny tsy maninona zany fa ho avy any fotoana tongavana eto iary edy zay ndray vo hita teto iary edy de tahiny Jesosy dao ary eny tory-teny tsika
dia mino finaritra ray isika rehetra androany reo hita zavatra vaovao be voalohany amin'ny mpitory-teny eto a dia izy moa dia efa zatra izy mba mpitarika ny osiny hoe mpisavalalana eto anabaviana izy zao namorona an'ireny le asiana fond reny ny hira ny tory-teny asiana fond musical kely dia androany indray izy hitarika zavatra vaovao dia androany nareo vao ahita mpitory-teny eto a amin'ny endriny vaovao dia andao ampandrosotsika ary anabaviana dia aprisihana ireny ankizy rehetra mpitory-teny a mba hanao ohatran'izao ataon'izao a mahay reza zandriana ho tain'Andriamanitra ne ianao a ndao ary a rehefa tsika avy hatrany a ny tory-teny a mahay reza arytsika dia manao fianganan'i Jesosy Kristy io amintsika rehetrarehetra izay tonga eto amin'ity alina ity a dia afaka lehibe ry avana no ionaka amintsika androany amin'izao alina izao a izana tenin'Andriamanitra ao anao a hifampahery aminao a ary teny soa teny mahavelona ny tenin'Andriamanitra dia fahasoavana ho antsika famindram-po antsika izany mahatonga mbola afaka mihaino tenin'Andriamanitra isika androany dia tenin'Andriamanitra vakiantsika androany dia ao amin'ny Lioka 4:7. Raisiny baibolinao a dia ao amin'ny Lioka 4:7 hatramin'ny 7. Rehefa hitanao dia vakiantsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ny solamandry manao hoe ninankanesan'i Jesosy tany an-tany foana sy nandehana ny teti-vohitra tany Galilea. 7. Ary ny maraina ny andro dia niala Jesosy ka nankany an-tany foana ary ny vahoaka nitady azy dia nankeo aminy ka te hiazona azy mba tsy hialany tao aminy. Fa hoy izy taminy tsy maintsy nitory ny teny soa mahafaliny amin'ny fanjakan'Andriamanitra ny amin'ny tanàna hafa koa aho satria izany nanirahanay. Ary izy nitory teny tao amin'ny sinagoga eran'ny Galilea. Alleluia. Teto ry havana Jesosy rehefa tonga teto amin'ity tany ity dia nanana asa lehibe, nanana tanjona lehibe Jesosy, nanana mission ngeza be Jesosy rehefa tonga teto ambony tany. Dia tsy izany ry havana fa nanafaka anasy anao, namonjy anasy anao, nanome antsika amin'ny lakile ny varavaran'ny lanitra mba hahafahantsika miditra amin'izany fanjakan'Andriamanitra izany. Jerentsika ao amin'ny Lioka 4:7 manao hoe ny fanahin'i Jehovah no ato amiko satria nanositra hitory teny soa mahafaly amin'ny malahelo izy, naniraka hitory fandefasana amin'ny mpifatotra izy sy fampahiratana amin'ny jambo, anafaka izay nampahoriana hitory ny taona ankasitrahan'i Jehovah. Alleluia. Io ny anjara asan'ny zavatra nataon'i Jesosy ry havana. Nitory teny mahasoa ny malahelo, izany hoe mampahery ny malahelo, nanasitrana ny marary, nitory teny mampitombo vaovao mahafaly izy ry havana. Dia Jesosy rehefa niran'Andriamanitra nanao an'izany asa izany dia ny zavatra nataony tao ry havana tsy vitany hoe ihany, nila ny fanahy masina izy, nangataka ny herin'Andriamanitra izy. Na dia efa fantatsika hoe Jesosy dia Andriamanitra, Jesosy dia manana ny fahefana na ny vavaka tokony hoe tsy mila ataon'i Jesosy koa izany hoe mivavaka izany, tsy mila ataon'i Jesosy koa izany hoe mangataka ny fanahy masina izany. Fa nataony izany ry havana mba ho fitaratra ho antsika, mba ho alaintsika tahaka. Matoa izy tonga teto ambony tany ity ho tonga olombelona dia ho alaintsika tahaka mba ho fitaratra ho antsika, naka ny nofontsika, naka endrika olombelona izy mba ho fitaratra ho antsika. Ka teto ry havana Jesosy dia izy ara no mivavaka. Jesosy ara ry havana dia nangataka ny fanahy masina vao mainka fa isika ve ry havana. Voalaza eto hoe eo amin'ny 2:7 manao hoe dia niala Jesosy ka nankany an-tany foana. Inona moa ry havana natao Jesosy any an-tany foana? Natao tany dia mivavaka, nangataka ny herin'Andriamanitra, niresaka tamin'Andriamanitra, nangataka hery satria misy mission ngeza be nampanaovin'Andriamanitra anazy dia mila ny herin'Andriamanitra izy. Ka maika ve ry havana fa itsika teto manokana ho antsika kristiana izay efa nandray an'i Jesosy, izay efa manao ny asan'ny tompo, izay efa hoe mpanompon'Andriamanitra. Mbô tsika ry havana hijery andinika ny tenantsika sao tsika dia hoe kristiana fotsiny sao dia efa fahazarana ho antsika fotsiny sa ilay mivavaka, sao dia efa fahazarana ho antsika fotsiny sa ilay mitory teny, sao dia hoe ny hafa manao dia zaho mba anao, sao dia hoe ny namako nandray an'i Jesosy dia zaho koa anao, namako mizara ten'Andriamanitra dia zaho koa mba anao. Fa ny asan'Andriamanitra ry havana dia tsy vita moramora, ny asa fanompoana ry havana dia tsy kilalao izany hoe mitory teny izany, izany hoe mitondra mbavaka izany dia tsy vita moramora izany ry havana, fa mila fandavan-teny, mila hetsika avy aminao izany, mila fahamasinana izany, mila fanoran-teny izany, mila fanokanana fotoana izany. Dia teto ry havana Jesosy dia ataontsika hanao tahaka an'i Jesosy.
Jesosy tao alohan'ny nanaovany asa lehibe tao amin'ny fidianana ireo apôstôly dia voalazan'ny ten'Andriamanitra hoe nitokana takendrombohitra izy nivavaka nandritra ny alina iray manontolo izy. Izay izy vao nifidy an'ireo apôstôly 12 tao aorianany arinana dia marobe ny fahagaganana nataon'i Jesosy, ny fanasitrahana nataon'i Jesosy, fa milohan'izay ny havana dia nilohavana vavaka, nilohavana fitokanana, nilohavana tena hoe fanokana tena, fanamasinana tena. Dia ndao tsika ry havana amin'izao asa fanompotsika an'Andriamanitra izao dia tsy fataontsika kilalao. Reny mpitory-tena reny ry havana, reny mpitondram-bavaka, reny paster reny dia nany ambadika any fa reny mpitory-tena reny ry havana dia tena misy asa lehibe, misy fahafoizan-tena lehibe ao ambadika izany. Olom-bavaka reny ary tena olona mangataka ny fanatrehan'Andriamanitra isan'andro isan'andro, olona manamasy tena, olona manaraka ny sitrapon'Andriamanitra. Dia andaontsika ry havana androany tena hoe hanokana fotoana, andaontsika tena hijery manokana ny fiainam-panahintsika, andaontsika tena hampitombo ny aram-panahintsika, andaontsika tsy hoe fizahozahoana fotsiny ihany, andaontsika tsy hoe ho farana ny asan'Andriamanitra fotsiny ihany, fa andahoana tena antsika tena ho fenona ny herin'Andriamanitra, ho fenona ny fanahy masina, tena hoe azoto hivavaka, azoto hitokana, azoto hitady ny tavan'Andriamanitra. Matetika ny olona ry havana dia marobe ny olona mazoto fotsiny izy ihany mitady ny tanan'Andriamanitra, izany hoe fitahiana fotsiny ihany ny ry havana no andrandray ny olona sasany. Fa izany hoe hikasika ny tavan'Andriamanitra izany, tena hoe hikasika n'izany Jesosy Andriamanitra izany dia vitsy ny olona tena manao an'izany. Fa andaontsika androany tsy hikasika fotsiny ihany ilay tanan'i Jesosy, tena hoe hitahantsika. Fa tena Jesosy rery, Jesosy mihitsy ilay manome hery antsika no andao katsahantsika isan'andro, isan'andro, isan'andro mba ahafahantsika manao ny asa. Dia voalazan'ny ten'Andriamanitra eto ry havana hoe rehefa toizantsika ny teny teo hoe rehefa te handesany Jesosy, rehefa te hakany an-tany foana Jesosy dia hoe ny vahoaka ozy izy nitady azy, nankeo aminy ka te hiazona azy mba tsy halany tao aminy. Na Jesosy ry havana teto dia tediavin'olona ho tazomina, ny tediavin'olona hoe tsy ho alefa fa hoe hijaly eo aminy. Dia isika koa rehefa hanao ny asan'ny Tompo, rehefa hanolo tena ho an'Andriamanitra isika dia marobe ny sakasakana, na fianakaviana arany, na amatsika arany, ny zavatra manodidina antsika dia ohatra hoe mihazona antsika izany, tsy hampandroso antsika, mitazona antsika hoe io ve dia vitanao na hoe aza manao an'izany ianao fa izany koa ve lanio aloha fa tanoranao, marobe zavatra tokony mbola ho ataonao fa afinareta amin'izao tontolo izao, marobe zavatra mihazona antsika ry havana. Fa andaontsika tena hoe manana tanjona anankiray isika. Tsy haiko aloha ny tanjonao fa ny tanjo manokana ry havana dia no any an-danitra, ary ny tanjoko eto amin'ity tany ity dia no mpanompon'Andriamanitra, tena hoe ho ampiasain'Andriamanitra mahery. Fa tsy haiko ny tanjonao raha mitondra ny tanjo, tsy haiko raha ny antony ivavahanao raha hoe manana etaeta hamonjy fanahin'olona ianao, tsy fantatro na ho tia tena hoe ho anao rery ihany ianao. Fa ny tanjoko manokana ry havana dia mba ny havonjy fanahin'olona, ny hanamasy tena isan'andro isan'andro, ny hatongavako any an-danitra. Dia andaontsika hanao ezaka, andaontsika hanao tahaka an'i Jesosy hoe mibanjina ny tanjona izy hoe halavitra ny olona, mibanjina ny tanjona izy hoe hanasitrana ny marahara. Dia tena nataony tamin'ny fony izany ary tena nila ny herin'Andriamanitra izy, nazoto ny vavaka izy. Ary tanterahany izany ry havana hoe ozy izy navalina hoe tsy maintsy mitory-teny mahafariny amin'ny fanjakan'Andriamanitra ny amin'ny tanàna hafa koa aho satria izany no nanirahanay. Vonona koa ianao androany ry havana iteny rehefa misy sakasakana, rehefa misy olona manan-kihana anao, rehefa misy olona manenjika anao dia vonona ve ianao ny teny hoe zaho zanak'Andriamanitra, zaho mpanompon'Andriamanitra, zaho tsy maintsy manao ny asan'ny Tompo, zaho tsy maintsy ho any an-danitra, zaho tsy maintsy manamasina ny tenako, zaho tsy maintsy mahita ny tavan'Andriamanitra, zaho tsy maintsy mivavaka, zaho tsy maintsy manokana fotoana ho an'Andriamanitra. Dia andaontsika hanana etaeta ry havana, andao ataontsika anatintsika ilay etaeta tena hoe hanompo an'Andriamanitra, tena hoe etaeta hitady an'Andriamanitra, fa tsy hoe fahazarana fotsiny ihany, tsy hoe fomba fotsiny ihany ilay hivavaka, fa tena ataontsika amin'ny etaeta ampitiavana an'Andriamanitra. Dia ambara-pahalalako anazy ry havana, Jaona mpanao batisa ry havana rehefa alohan'ny anaovana batisa dia voalaza hoe tokamonina ely izy, tokamonina ely izy ao amin'ny Luka 5:24 isan'izany hoe Luka 2:20 manao hoe tantaran'i Jaona ity hoe ary ny zazakely ny tompo ka niala hery tampanahy
ary nitoetra tananevitra izy ambara-pahatonga ny any misy ehota amin'ny Israely izany hoe izao no mandeha mpiriavana dia nisy fotoana natokana hoe angalany hery fotsiny, nisy fotoana natokana hoe tena hialebiaza ny ara-panahy alohany anaovany asan'Andriamanitra. Dia ndao koa isika amin'izao fotoana izao tena hoe manokana fotoana ho an'Andriamanitra alohany anaovantsika hetsika ho an'Andriamanitra dia andaontsika mba olombavaka, andaontsika tany-hevitr'Andriamanitra, andaontsika hangataka ny fanahy masina. Izay fomba rehetra ahafahanao mahita an'Andriamanitra ilay dia ataovy na amin'ny fanananao na hoe fifadianao hanina mety hoe tsy fantatra izay ahitanao an'Andriamanitra fa ataovy izany fa ho hitanao fa omeny hery lehibe ianao, omeny hery ianao. Andaontsika manomboka androany tena hoe olombavaka, olona tena ho tia an'Andriamanitra, olona azoto anoka tena ho an'Andriamanitra. Dia mino aho levana fa mety nampaheranao izany ten'Andriamanitra izany ary mety ho ampiarinao izany teny izany hanahaka an'i Jesosy. Sika tena mikristiana tsika tsy amin'ny vava fotsiny ihany, tsy amin'ny teny fotsiny ihany fa amin'ny hetsika rehetrarehetra amintsika manontolo dia voninahitra ho an'Andriamanitra ny amin'izany teniny izany dia tahiny Jesosy daholo tsika rehetrarehetra. Halleloia. Isaorantsika an'Andriamanitra izany. Saotra betsaka ny anam-pahaviana. Izay ny fanirianao ho tonga mpanompon'Andriamanitra lehibe ho ampiasain'Andriamanitra. Dia za koa mitsodrano anao tonga avy aminao araka izay irin'ny fonao dia tonga avy aminao araka izay inonao ihany koa. Dia misaotra fa nafinaritra sady tsara ny toriteny no tsara ny présentation dia nasi ny décoration mihitsy dia mahafinaritra be ary dia marina mihitsy fa dia hita mihitsy hoe nandalo fanosorana ihany koa izany satria izay ny toriteninao voalohany mahatorina fanosorana raha tsy diso za efa fandroany. Dia isaorana ny amin'ny fikariana sy fikajiana fitadiavana hanao zavatra tsara ho an'Andriamanitra satria tena mahafinaritra izany hoe manao zavatra tsara ho an'Andriamanitra, mikatsaka foana ny tsaratsara kokoa. Dia za misaotra anao ary dia mitsotra anao tonga avy amin'ny ambony indrindra dia mahereza foana amin'ny asan'ny tompo ary za matoky fa na dia eo ary mety fahasahiranana isan-karazany amin'ny ara-potoana sy ny sisa dia mbola vitanao foana ny manao ny anjaranao dia isaorantsika an'Andriamanitra izany ary dia ho tahin'Andriamanitra ny manokana ianao. Raha misy mbola tsy narabaiko moa izany dia arabaiko ihany sady misaotra anareo rehetrarehetra ihany koa mankasitraka sosososo izany zao susu moa izany fa mino fa soso no fiantso anao angamba dia tonga soa ihany koa ianao efa narabain'ny ankizy teto ihany fa dia tonga soa anao androany izay mahitanao eto dia faly izay mahitanao prétata iny tompo koatry efa narabaiko teo dia tonga soa Florence efa hitako eto koa angamba izany sa vao androany Monisy tahiny tompo dia Tsiry Amboaramiel tahiny Jesosy dia Tinarakoto Arzaka tonga soa daholo napavilindamo efa hitako teo vao avy nresaka teo koa tsika riva Jonathan tahiny tompo Filanarakoto tahiny tompo saotra anareo mankasitraka azy satria mampahery azy ny fankasitrahana izay ataonareo dia mahatonga azy mbola vonona androso bebe kokoa indray anao ny tsaratsara kokoa indray ao arinao mamy ny toriteny dia misaotra betsaka dia tahin'Andriamanitra. Luka toko fa efatra andiny fa roa amby efapolo ka hatramin'ny faefatra amby efapolo no nivakiny anam-pahaviaina ho antsika izay tsy tonga hatramin'ny voalohany dia zao sady efa milaza amintsika fa mila arobi ariva arobi alina ohatra izao dia aorinana fandarana fitondranam-bavaka spesiala ho an'ny fianakaviana izay marary. Izay manana ny marary zany dia tahiny tompo soameva ianareo izay manana ny marary zany irika koa mbola tsy narabaiko tahiny tompo. Ianareo izay manana ny marary zany dia alefaso takany mahazatra alefaso MP ny anaranareo izay tsy salama fa ho tonontsika eto. Halleloia. Ary dia izao ny fanampitsika izay anarana ho tonono eto na olona efa any amin'ny réanimation aza dia ho velomin'ilay mpamelona dia tsy iza fa Jehovah Andriamanitra ary aniraka ny fanahiny masina mangina anatin'ny hôpitaly rehetrarehetra any izy halleloia. Dia ny rahan'i Jesosy ihany koa ikoriana anatin'ny avokaavokareo sy ny taovam-pisefona rehetrarehetra any dia toetra fanasitranana izao vavaka izay ataontsika izao. Halleloia. Ny nakain'isan'i Jesosy tany an-tany foana sy nandehanany nitety vohitra tany Galilia.
Ary noho ny maraina amin'ny anaran'i Jesosy ary noho ny maraina ny andro dia niala Jesosy ka nakany an-tany foana ary vahoaka nitady azy dia nankeo aminy ka te hiazona azy mba tsy hialany teo aminy fa hoy izy tsy maintsy mitory teny somafara ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra ny amin'ny tany hafa koa satria zany na ny rahana ary izy nitory teny tao amin'ny sinagoga eraky Galili. Io teny io raha vakintsika any amin'ny marika koa io marika toko voalohany andiny fadimy amby telopolo sy fasivy amby telopolo dia io teny io ihany zao ny vakana izy manao hoe ninakazan'i Jesosy tany an-tany foana sy nandehanany tetiny vohitra tany Galili ary fo maraina alina koa izy dia nivoaka nakany an-tany foana izy ka nivavaka tany ary dia nandeha nitady azy Simona sy ny namany ary nahita azy izy dia nanao taminy hoe ny olona rehetra mitady anao fa hoy izy kosa andeha isika hiaraka any amin'ny tanàna akaiky mba hitoriako teny ihany koa fa izany no nahatongavako dia nandeha izy ka nitory teny tao amin'ny sinagogan'ny olona rehetra ny Galili sady namoaka ny demonia. Amen. Voalohany indrindra aloha dia raha atao amin'ny baiboly nareo tsy mahita olom-bavaka ohatran'i Jesosy. Ny Jesosy mantsy ry havana nivavaka ny anazy fiainana. Dia ny Jesosy eritreretinao zany programan'i Jesosy mba azonao tsaina hoe zao programan'i Jesosy zao ny fo marain'alina. Ny fo marain'alina koa izy dia nivoaka kany an-tany foana dia nivavaka tany. Ny fo marain'alina zany any amin'ny amiray maraina zany. Amin'ny roa maraina ny atao hoe marain'alina zany ohatra mbola alina nefa efa maraina. Tsy amin'ny efatra maraina koa zany amin'ny efatra maraina zany efa maraina. Tsy amin'ny sivy alina koa zany satria zany mbola amin'ny alina. Fa ny marain'alina dia amin'ny ray maraina amin'ny roa maraina mety amin'ny telo any mbola mety azo lazaina hoe marain'alina eo amin'ny amin'ny roa sy amin'ny ray eo zany. Marain'alina izany. Zany hoe tsika zao mahavita fandarana eto vita ny zavatra rehetra ataontsika andeha atorytsika Jesosy maninona andeha hivoaka. Andeha ho aiza? Andeha ho any an-tany foana andeha haninona andeha hivavaka. Nefa ny Jesosy koa efa alina be vao natory fa mbola nanasitrana olona, mbola namoky olona, mbola namoka demonia fa Jesosy tsy ohatra antsika. Jesosy nareraka tahaka ny ahoana aza ny azy nivavaka tsy adinony satria ny Jesosy nivavaka tsy hoe zavatra tsy maintsy atao fa zavatra tena tiany atao. Misy tsy maintsy zay mantsy nareo tsy maintsy mivavaka dia mavesatra izy fa ny Jesosy tena tiany mihitsy zany mivavaka zany miresaka amin'Andriamanitra te hiona amin'Andriamanitra dia miresadresaka. Dia ny Jesosy zany mivavaka zany tsy ohatra tsika vavaka andeha hivavaka rehefa voan'ny Covid, andeha hivavaka malahelo vavaka rehefa misy olana mbola entina mivavaka koa ary fa tsy mbola tsika koa ary mivavaka. Fa ny Jesosy tsy zany. Jesosy amin'ny fotoana misy olana izy rehefa teo amin'ny Kaisara sy teo amin'ny Pilato sy ny sisa dia efa tsy nivavaka intsony izy. Efa vita ny fotoana ny vavahany. Efa miandry izay fiasan'Andriamanitra izy sisa dia volazany ten'Andriamanitra. Tsy ny lobavy izy, tsy ny teny sy niatrika sisa izy. Alleluia. Tsika rehefa misy olana, Jesosy Andriamanitra ao. Fa Jesosy tsisy olana. Vita mihitsy ny zavatra nataony. Vita tsara. Avy nanasitrana, avy namoky. Olona tsy hodimy hoe vao nahazo tehatehaka be mihitsy. Mpinona zavatra ataony? Lasa izy manao tatitrany amin'ny rainy. Miresaka amin'Andriamanitra. Zao Andriamanitra, saotra Andriamanitra tamin'ilay mofo dimy sy azan-drano teo. Saotra Andriamanitra, tsy nahavelanao afa-baraka. Dia nahafinaritra koa eto Jehovah Andriamanitra. Raha io, nahafinaritra koa nanasitrananao an'ny Rafozam-bavin'ny Petera. Saotra ray tena programako sa propita zao ray inona ny tianao ataoko. Amen. Halleluia. Zany mivavaka. Za Jehovah tena tiako be anao Jehovah, tena za tsy te hatory Jehovah, tena mbola te hiona aminao Jehovah. Tena aza mbola matory ianao Jehovah ka Jehovah tsy matory. Za Jehovah te hiary te hiresaka aminao dia zao Jehovah programako manaraka zao Jehovah. Raha io tena andeha ho ary. Zany ray na fiainan'i Jesosy mivavaka. Ny fo marain'alina natory kely fotsiny. Maika sady eo amin'ny Jehovah. Halleluia. Olombava. Tsy misy olombavaka ohatran'i Jesosy. Ao am-baiboly zany na Ezekela na Jeremia na iza tsy misy olombavaka ohatran'i Jesosy. Jesosy ny fotoana toriany kely fa ny fotoana tokany ho an'Andriamanitra tena be dia be. Sabata izy mitory teny. Tetezina daholo ny sinagoga rehetra. Dia tsy mety mihitsy izy fa inona indray misy asan'Andriamanitra. Tsy mety mionona mihitsy izy. Mahavariana fa nandritra ny fotoana nanaovan'ny asany
telo taona sy tapany tsy mba nandeha vakansa zany Jesosy ry havana malala. Tsisy fotoana nanaovana vakansa Jesosy. Eritreretinao eo am-pisakafoanana aza Jesosy tsisy miditra amin'ny ainy ny sakafo. Mba tiaka sakafo izy dia anontaniany eo izy, eo ny olona manontany. Za zao misy fotoana rehefa lahady mba maka aina dia misy olona mbola manontany zavatra nampona le hevitry le tena ohatr'izao dia ry alalo mba haka aina kely e. Fa ny an'i Jesosy tsisy. Eo am-pisakafoanana izy andeha sakafo dia fanontaniana. Tonga eo fariseo. Ahoana ny fahitanao le ohatr'izao Jesosy? Raha ny tena marina vehivavy mijangajanga dia tokony mitoraham-bato fa raha ianao dia ahoana ny eritreritrao? Zany raha midomina kely mihitsy ny lamosiny Jesosy fa mihika. Tsisy miditra amin'ny lohany sakafo. Eo am-pisakafoanana izy mbola misy miondana aminy koa ry maka mitady fity eo aminy. Maka osy ny fahitapo-teo aminy Jaune, ilay apôstôly fitiavana. Andeha hisakafo izy zany misy olona mikitikitika ny tongony. Efa misy vehivavy mitomany eo amin'ny tongony dia mamafa ny volo dia eo indray aloha dia mampianatra amin'ny mpianatra. Asan'Andriamanitra foana. Asan'Andriamanitra foana. Fiainan'i Jesosy tsisy ny ainana. Raha itsika izany dia tsika leo tsy vitako tsony tena zao foana be mila maka vakansa mihitsy tapa-bolana fa tena reraka. Tsara mandeha vakansa. Fa Jesosy zao no nandehanany tetỳ tany. Hitory teny. Ampianatra. Anasitrana. Amafatorana. Hidelivre. Fa izay zany no natongavako. Mahery Jesosy ry havana. Mahery izy ary ny azy tena hoe natotony taony azy ny fiainany. Asan'Andriamanitra, asan'Andriamanitra, asan'Andriamanitra. Anatin'ny fotoana izy noana. Mangetaheta izy. Fa mbola mahavita mitory teny amina vehivavy eo amoron'ny fatsakana ihany izy. Ary tena navita mitondra tonga dia fifohazam-panahy be tao amin'ny Samaritana. Halleloia. Ny avitanan'izany dia zao. Jesosy tia mandeha mitokatoka. Tia mitoka. Manoka tena. Dia mampitoka tena. Dia zavatra ngeza be zany. Jesosy tsy nifangaro tamin'izao tontolo izao. Taiza daholo ny raisiny rehetrarehetra eny tao amin'Andriamanitra. Ny eo tany amangingina, tany ambadimbadika tany. Ianao raha teo ampiasain'Andriamanitra. Mahafinaritra anao misy fotoana miresaka amin'ny anam-baviaina. Resahako eto moa zany satria tsy maninona zany. Misy fotoana miresaka aminazy dia manoka tena izy. Maninona? Mivavaka. Idino ny tranony dia ao izy midera an'Andriamanitra ireo dia sendra taparesaka, sendra misy zavatra ifampiresahako aminy dia manao inona zany? Sange ato mifady anina dia manao manokana tena kely efa mahafinaritra zany. Zany mihitsy ny tokony izy. Tsy ilay ataonao publication. Anio zany dia hifady anina tsy reraka ray fa hifady anina ao. Tsisy nafantatra zany. Zany sendra resaka taminy. Ay ve hoainao mifady anina? Izy mahery zany zandriko zany. Halleloia. Isy fotoana koa tato nisy ny Rahalatojo koa ka nisy izay. Rahalatojo. Fady anina koa izy. Sy ny teniteny izy fa efa mifady anina izy. Maninona? Manovo hery. Any ambadimbadika any. Fanaon'i Jesosy zany. Fa zao ny zavatra nijerena teto dia zao. Nisy zavatra kely na ohatry somary ohatry nahavariana. Any amin'ny Luka vakitsika teo dia zao. Dia zao koa aloha le vakiny anabavitsika teo. Any amin'ny Luka toko 4:7-20 teo. Jesosy raha mitokana dia misy zavatra ataony. Mandray ositra izy. Amin'ny Luka toko 4:7 teo ny fanahin'i Jehovah no tampoka satria nanositra hitory teny soa mahafaly amin'ny malahelo izy. Naniraka hitory fandefasana amin'ny fatotra izy sy fampahiratana amin'ny jambo. Anafaka izay ampahoriana.
Jesosy dia miara-mandeha amin'Andriamanitra. Na dia efa Andriamanitra ary izy dia mbola miandry an'Andriamanitra. Voalohany indrindra, Jesosy tsy nandika ny didin'Andriamanitra. Bebe miteny hoe Andriamanitra ny teny an'izao any amin'ny testamenta taloha zao ny tenen'Andriamanitra, fa Jesosy efa nandrava an'ireny. Aza miteniteny foana nareo. Averiko foana, rehefa misy zavatra tianareo any amin'ny testamenta taloha tsy tianareo maheno hoe tsy azo hoanina zao dia hoany fotsiny. Safidy io. Andriamanitra tsy mbola niforotsainareo izy hoe biby maloto reto dia aza mihinana fa tonga dia maty izay mihinana io, tsy izany. Any amin'ny farany no ahitana an'izany. Dia efa kitsika any amin'ny Apokalipsy sy ny any amin'ny Isaia. Any no ahitantsika hoe fa maninona raha mihinana an'ireo zavatra ireo? Biby maloto izany tiako tenenina. Ianao zany rehefa te hihinana an'ireny dia aza miteny hoe diovin'i Jesosy teo ambony hazo fijaliana, averiko foana izay satria mahasarotiny anahako izay. Fa Jesosy dia teo ambany fitarihan'Andriamanitra foana ny zavatra nataony. Na dia efa Andriamanitra, Jesosy tsy nandeha rery hoe za koa mba Andriamanitra dia volony nanao an'izany. Dia volony nanao an'izany hoe za koa mba te hitovy amin'Andriamanitra, za koa mba ampiasaina, za koa mba misy ositra, za koa mba misy hery. Dia lasa izy dia natsipon'Andriamanitra tetỳ tany. Fa Jesosy nalefa tetỳ tany, nirahana tetỳ tany miaraka amin'ny herin'Andriamanitra, miaraka amin'ny fanan'Andriamanitra, miaraka amin'ny ositr'Andriamanitra. Aloha zany tsara fantatritsika foana izay. Aza avadika mihitsy fa manjary sanatria ohatra manamepangana Jesosy tsika hoe Jesosy nanohatra ny didin'Andriamanitra tary dia hoe zavatra tary nanono tsy azo hoanina dia efa tonga Jesosy dia efa fahasoavana. Aza mba miapangana Jesosy Jesosy tsy nanao an'izany. Didy vaovao maro no omeny Jesosy izay didy vaovao nampilamina fiarahamonina. Tiavana namanao tahaka ny tenanao. Aoka mba hifankatia ianareo. Didy vaovao, misy didy vaovao nanampiana, anatsarana, nisy didy hafa nanesorana ny fifankahalana. Izay no nataon'i Jesosy fa Jesosy tsy nandrava ny didin'Andriamanitra. Izay zany aloha fa tsy hiverina amin'iny tsika. Fa eo ilay izy dia tsy maintsy tenentsika. Fa zao amin'izay zavatra nitranga ary noho ny maraina ny andro dia niala Jesosy ka nakahany an-tany foana. Tary izy maraina alina moa fa teto izany hoe maraina fa ilay maraina alina tary iny raisitsika. Dia nakany an-tany foana. Fa zao rehefa nakany an-tany foana izy dia mahafinaritra koa ny etaetan'ny olona ary ny vahoaka ny tady azy dia nakeo aminy. Tady azy zany ny olona. Fa aiza Jesosy reto ry amoron-drano tsy ao tampoka. Fa aiza hoany dia maresy io. Dia mandeha zany ny publication raha amintsika izao. Sao dia manisy ny tany Jesosy nareo. Mbalazao eto izay nahita. Dia misy compte fake manany ihany. Eny atetezany be kiraro. Dia lasa ny daholo ny olona dia meza lelo tsisy azahako compte fake. Fa misy olona tena milaza marina ary anosy izy izao. Eo akaiky ny RNM eo, akaiky ny radio. Asa daholo amin'izay nakany. Dia hitan'ny olona ilay izy, hitan'ny olona Jesosy. Dia nakeo aminy olona. Dia tsy fon'ny olona mihitsy Jesosy. Satria izao rehefa hoe Jesosy dia milamina ny zavatra rehetra. Alleloia. Tsy nisy olona nitondra olana teo amin'i Jesosy dia nody niaraka tamin'ny olana. Tsy nisy olona nitondra entana mavesatra ka tsy nitenen'i Jesosy hoe ianareo izay miasa faritra sy mavesatra entana, mankanisy etỳ amiko ameko fitsarana ianareo. Ninninona entana, ninninona olana, ninninona ozina, ninninona demonito anatin'ny olona, izay rehetra nahitan'i Jesosy tsy nitondra an'ireny nody. Misy raha mampinaritra be izay ataon'ilay pasteur namako izay hoe tsy misy miala maina izay rehetra tonga. Ka izay rehetra tonga eo amin'i Jesosy tsisy miala maina. Tsisy miala maina. Dia mahafinaritra ny olona tonga eo amin'i Jesosy. Ary ny olona dia tamanana an'izany hoe tsisy miala maina izany. Iza moa ry havana ny tamanana an'izany? Za zao ve ry havana mahita hoe tena tisako ny tonga eo aminao Jesosy voakasika ny foko. Dia ahoana ny ialako eo ry havana? Za Jesosy isaky ny kivy any efa manantona anao dia reko mihitsy aho hoe mahery. Alleloia. Iza ny hiala amin'izany ry havana? Za Jesosy tsy nanako hoanina ny tonga teo aminao fa tsaroko mihitsy ny tsiro ilay mofo sy ilay hazan-drano Jesosy. Tena alleloia. Za Jesosy tsy hiala aminao. Amen. Tsaroko mihitsy ahy Jesosy tsy nahita fa mifeonao fotsiny dreko fa ankehitriny ahy mahita naraka anao ahy Jesosy. Aiza misy anao any an-tany foana hoany e, atao indray ho any e. Dia izay misy any Jesosy dia enjehany olona dia tonga eo ny olona.
ary lasa nisy karazana ohatrany hoe lasa nisy ohatrany hoe tena filana be an Jesosy mihitsy teo amin'ny olona de filana tsy hay any moa zany tsy hay toaina ona moa ny azavana zany miteny gasy satria tena lasa tena nisy filana tena nirehatra fitiavana an Jesosy mihitsy tena anatin'ny olona de zao am'izay ny tombola izy de zao nakeo amin'ny olona ka te hitazona aminy azy mba tsy alany teo tazominy olona am'zay zany Jesosy aza miala eto Jesosy fa tena fa de hoaizy ianao zany de ho any Kapernaoma aza makany moa Jesosy alao eto ihany Jesosy eto ihany zay ngery eto fa aza miala eto Jesosy eto mety hozy izy Petera rehefa teo amin'ilay fotoana ny teo tendrombohitra niova endrika Jesosy le tonga teo Eli sy Mosesy de teo izy telo mirahalahy de nanatrika an'izany teo Petera sy Jakoba sy Jaona de rehefa teo tendrombohitra reo de nahita an Jesosy nazava ny tarehany de iny fanidina teo Eli sy Mosesy ndresaka taminy teo inona moa no mampitovy any Eli sy Mosesy ny mampitovy any Eli sy Mosesy de samy olona tsy nahita fahafatesana betsaka ny teny hoe maty Mosesy fa ny tena marina ny fandiniana de zao i Mosesy de nalain'Andriamanitra velona fa tsy maty Eli koa moa de le nalainy kalesy afon'Andriamanitra de mahavariana fa reo lahy reo niona taminy teo de rehefa nahita an'izay i Petera de zao ny tenin'ny Petera Jesosy mety ve raha anaovako lay trano anaovanay trano lay eto nareo de ray ho any Eli ndray ho any Mosesy de ndray ho anao Jesosy zatra tiany i Petera atao tamin'iny de zao ho tazomina eo ilay fanatrehana hitany teo satria enja hafa ngira sady mahafinaritra nahita fanatrehana nahita an'izany hoe hazavana be zany hoe namirapiratra be ny tarehan'i Jesosy de namirapiratra teo ny toerana nisy azy telo mirahalahy nisy fanatrehan'Andriamanitra izany te hiala am'izany fanatrehan'Andriamanitra zany ry havana zay rehefa sabata tsorona anao rehefa anaty commencement no ny fanenjehana fotsiny an'le fotoana iarahana amin'ny be sy ny maro hoe mba hanomboka amin'ilay sasana am'roa de taperina fotsiny ny commencement fa mamy ao tsy mahate hiala ao mpavolombelona zany reo akizy am'izay maresy zay asevo anontany izy ohatrany ahoana ny tsiron'izany hoe fanatrehan'Andriamanitra zany de zao ny tenen'ny Mosesy azafady Eli azafady i Petera alao Jesosy anaovanay trano lay eto nareo telo lahy satria ny zavatra tiany Petera atao tsy tiany hiala etsony reo de tiany ho anazy halleloia menao fahadisoana ve Petera rehefa ndra nyteny an'izany ianao zao hoe mahatsapa misy fanatrehana ao an-tranonao misy fanatrehan'Andriamanitra ko tsy satrinao asiana trano lay de ao foana ny fanatrehan'Andriamanitra de tsy miala eo mihitsy tsisy diso na vahoaka tetina Petera ianao rehefa misy fanatrehan'Andriamanitra ao tranonao aza vela miala intsony ny mampiala ny fanatrehan'Andriamanitra de ny tsy fahamasinana nareo rehetrarehetra zay manana tokantrano esory ao a-tokantranonareo reny sary sy filma mamofady reny esory ao ny mozika an'izao tontolo zao aza vela mandeha ao akory zany hiran'izao tontolo zao zany ry havana malala io de reo teny ainam-bavy maholo faly io tena tsy te hiala ato an-tranonay ato an-tranonay raha teo moa ny akiradio de ato an-tranonay manako ako reny akiradio enonareo amin'ny 3w.andrampezo.com ne mandeha ato amin'ny efitranonay mandeha ato de zavatra enonareo enonay raha mbola ato an-trano koa zay de mandeha eo matsiro be no mipijasy ny akososo izy Tojo Mikael reo fitsoana vavolombelona de tazomy le fanatrehan'Andriamanitra fa avadio hira zao tontolo zao nge na avadio asivo zavatra mitsoka ny ato an-tranonay tsy azo idiran'olona mifokasika hoe ato ianao ny fokasikala tsy miditra ato zany fanatrehan'Andriamanitra tsy esorinay am'izany misy tranolay ato halleloia de ty tranonay ty halleloia efa nanaovanay tranolay halleloia de feno ny fanatrehan'Andriamanitra raha aty zany nareo ka hoe mpifokasikara nareo tsy bedy nareo reo fokasikara fa elao ihany nefa refa tempolin'Andriamanitra nareo fa manomboka eo amin'ny miditra amin'ny vavahadinay de tsy azonao atao tsony fokasikara misy fiaraha-misakafo aty tsy azo hitondrana champagne ato misy alcool misy mantsy champagne tsisy alcool tsy azo hitondrana zavatra misy tsy azo hisotroana zavatra misy alcool ato
misy sodako vitsivitsy vahiny de zao sahirana sady kerakely zao satria tia vazaha mantsy tia misotro divay rehefa mpisakafoanana fa eto aminay tsy mety de miafiafy kely fa tsy afaka sotrosotrona ty an-tranony rado rakoto salama mivady satria zao tiana ihany ny fianakaviana misakafo aty fa tsy tianay koa le fanatrehan'Andriamanitra hiala de tehirizy ao an-trano ao ny fanatrehan'Andriamanitra amboarina ao atokantrano misy mpivady zay natana mety vera mba mpivady zay mpivady mihitsy fa miara mijery reny mba filma mitanjatanjaka sy mamofady reny de hoy zay tsy mety ka zay mivady ihany ke tsy mety satria mijery fitanjahan'olona nareo de tsy mety mampiala fanatrehan'Andriamanitra reny ka teto de zao mba hanana ohatr'izany koa ny olona ary tsy nomena tsindry na keo aminy de te hiazo na Jesosy aza miala tenao tasoma amin'ny tonga mihitsy sange hozy Jesosy andebana sisa mo Jesosy aza makany mo zay nge reto mbola mila anao nge zay hoaiza ary zay no sy fampianarana kely aloha Jesosy de tsy ina fampianarantsika anao ina fanoharana fa zao ry havana malala hoy izy Jesosy hoe tsy maintsy mandeha tena rahelo ny olona tary amin'ny ilany ary ngery havana Jesosy tena nitsoka mihitsy any le marika ny vakitsika teo le tonga amin'ny le 5:30 hoy izy Jesosy ny olona hoe rehefa hita repetera zany le hitan'i Jesosy voalohany de hoy izy hoe ny olona rehetra mitady anao fa ho kosa izy andesika hialaka any amin'ny tanàna akaiky mba hitoriky teny ihany koa nitsoka mihitsy zany Jesosy fa tonga Jesosy nitsoka de zao hoy Jesosy nareo nge fa mba nahita anay ary zany mihitsy io nareo nge fa mba nahita anao izy Jesosy tsy maintsy mitory teny somafaly amin'ny fanjakan'Andriamanitra any amin'ny tanàna hafa koa nge zahay zany ange na ny raha nanay tsy nareo ihany na ny raha nanay fa ho amin'ireo ondry hafa ivelan'ny vala ihany koa de izy ry malagasy ry frantsay ry anglisy ry zavy ry komoriana ry sinoa zay milan'ny Jesosy ny rahana na ny rahana an' Jesosy taony taiza moa ny efa rahantsika raha raha nitazomin'ny olona teo reo olo Jesosy io taiza moa ny efa rahantsika reto raha voatazon'ny olona teo Jesosy ka tsy nivoaka ny tanàna intsony mandram-pianana teto tany taiza mba nandrenesantsika sy nandraisantsika an'izany fa soavana hoe tsika lasa zanak'Andriamanitra zany soa ihany fa tiantsika Jesosy tiandreo olo reo ary tsy fonireo fa zao hozy Jesosy misy ondry hafa koa any zaho izy tsy maintsy nanyrahana na de ho an'izao tontolo zao fa toy zao nitiavan'Andriamanitra zao tontolo zao nomeny ny zanany lahy tokana mba tsy ho very rehetra mino azy fa na fiainana mandrakizay tahiny tompo taty Geneviève alleloia raha ndre mananjara alleloia Marie Justine Lova iazasika patitsia reo mbola tsy voarabako teo fa ray tovo alleloia soa ihany fa tsy voatazondreo olo reo fa raha voatazondreo olo reo Jesosy de maty antoko tsika ary tsy ohatry zao tsika zany ange ravana amin'ny mahatonga hoe Jesosy halleloia tsy kobonina ao am-piangonana tsy kobonina ao am-piangonana Jesosy fa mila avoaka ao am-piangonana izy de ho fantatry ny olona rehetra manodidina zany ilana nitafika masina ary fiangonana nitafika masina tsy hoe anaovana vakansy fa nitafika masina entina hamoahana an' Jesosy ho ren'ny olona manodidina tsy maintsy zaraina Jesosy fa misy tanàna hafa koa mila an'ireny ary tsika atao amin'ny fandarana andramika izao de mizara an' Jesosy tsika halleloia sorana an'Andriamanitra men'Andriamanitra n'io akiradio io tsika kely io raha misy web radio maneran-tany za samy teny anisan'ny web radio kely indrindra radio atsika io nareo nge mahita ny web radio atsika nge kely io satria zao tsisy hoe tsy ngeza be io zay fotsiny anareo mahita fa tsy de mbola misy tsisy hoe fandaharanao tsisy hoe zavatra be de be ao fa niezaka ataotsika de nitory teny misy anaky 7 isan'andro de zahantsika ny enon'ny olona nio maneran-tany de zahantsika tsy maty mihitsy n'io radio io hatramin'ny nanomboan'io ka hatramin'izao
mandeha 7 andro anatin'ny 7 andro 420 anatin'ny 420 miezaka zay mivady mbola zay mivady rery aloha neto ary nisy olona teny mba resy miasa ao aminareo zay asa izy tsy manana karaha omena anareo zay mivady rery aloha manao an'io alleloia fa zao isaorantsika an'Andriamanitra de faly manana an'io satria io ahafahantsika tsy tazomintsika eto Jesosy azonay menakavy kely tazomato Jesosy fa Jesosy miteny tsy mety zany raha tsy mampionina tsy maintsy mandeha aza tazominareo rery ato zany no mahatonga an'ity zavatra ty tsy mitombona mahatonga tsy mitombona zany hoe misaotra nabavy anitra nirina alleloia misaotra tojo misaotra antsika rehetra zany mahatonga antsika tsy mitombona ty teny ty misy olona ohatra miteny fiangonana hoe tsika eto ihany no voavonjy de zao aza atao mafaly anao zany pastera misy pastera ohatrohatr'izay mantsiny de zay atao fiangonana tsika ty ihany no voavonjy baka any an-danitra de ohatrany tsy mety any zany pastera tsy mety zany satria zao mahavonjy anao ve de tsy mbo zarainao amin'ny hafa alleloia tsika tsy miteny zany hoe tsika eto amin'ny fandarana andramoka izao eto ihany no any an-danitra ahoana ny asaiko hiteny an'izany reo fa ny zavatra sahako tenenina koa de tsika hoany alleloia zay hoany rehetra tsy fantatra fa tsika hoany ary tsika mizara amin'ny olona rehetrarehetra tsy tazomintsika eto zany Jesosy de fa koa tsy avelantsika mandeha fa avelantsika hiparitaka halleloia ataovy ny paritazonareo misaotra reo zay nanao paritazo rehetra ny lamba bleu za le mitory tena anaty lamba bleu iny satria de nisy vokatra reto anatin'ny 420 tsika nahita 1200 vues fanampiny mafinaritra zany misy olona 400 zany nahita an'iny ary misy efa tonga eto indray ny olona nahita an'iny halleloia de mbolo miparitazentsika ndray rehefa feno 20 000 vues efa kely sisa de tonga zany de misaotra anareo ny antony reny de zao tsy ny hampalaza ana fa ny andehanan'i Jesosy hitory teny somafaly amin'ny fanjakan'Andriamanitra amin'ny tanàna hafa koa satria zany no nanirahana azy mba hanafaka ny mpifatotra hafa ihany koa alleloia satria zany no natongavany misy fotoana ary kely nany amin'ny Jaona toko fahaenina any satria jezika any filazantsara ny Jaona toko fahaenina any amin'ny filazantsara ny Jaona toko fahaenina 12 any misy fotoana Jesosy avy nanao fahagagana nanao toriteny de nanao fahagagana de namoky olona tsioby 5,000 jerenao iteny io de zao any amin'ny Jaona toko fahaenina 1 ka hatramin'ny 15 lay vokisan'i Jesosy mofo dimy sy azan-drano ny olona de nisy olona fetsy ny olona teto rehefa 14 rehefa voky zany ny olona voky be de nisy ambony tsy lany 12 sy bika 14 amin'ny Jaona toko fahaenina ary hoy reny olona reny rehefa nahita ny famantarana zay nataony zay ity tokoa mpaminany zay tonga am'izao tontolo zao ary efa fantatra Jesosy fa efa ho avy ny olona haka azy ankeriny ataony mpanjaka de niala ka lasa indray izy rery nakany an-tendrombohitra ny olona zany vao nahita anazy alleloia marina zany anabavy maha-olo falia tsy afaka hiteny zay tsy naheno an'izany marina zany alleloia de zao zavatra tenen'ny olona andao alaitsika zao de alaitsika kely de ataontsika mpanjaka de tsy aventsika miala etsony satria reo olona sakanina ihany kely ihany koa reo le nahazo le mofo dimy le voky be de tsy nahavelany ihany matahotra ny tsy ho voky-tsondry ka Jesosy ngeny efa mitanao revany zay tahin'Andriamanitra de voatany mandrakizay aza matahotra ianao alleloia taika ataony olona mpanjaka lasa Jesosy nitsoaka satria ny antony de zao mbola misy olo-kafa koa milazany so Jesosy fa nitsoaka fa raha azondreo nataondreo mpanjaka teo Jesosy de taizany nefa ratsika raha teo tsy mainteressé an Jesosy ny atao mpanjaka eto tany tsy mahalinana Jesosy zany atao mpanjaka eto tany zany efa fantany fa efa mpanjaka mpanjaka izy any ambony any halleloia ary zany ny falitsika na nitsoaka Jesosy mba tsy nitazomin'ny olona natao mpanjaka teo fa ankehitriny efa mba mpanjaka atsika ihany koa izy za de teny amintsika androany ravana malala ny zanak'Andriamanitra de tonga teto am'izao tontolo zao
Hatramin'izay zanak'Israely nahita tsirony, nahita tombontsoa tamin'Andriamanitra ary tsika rehetrarehetra eto dia voakilasy ho isan'ny jaintilisa hafa firenena. Fa soa Jesosy fa tsy nentiny tazomina fotsiny tany. Ary rehefa tsy nentiny tazomina fotsiny tany Jesosy dia mba tonga eto amiko sy eto aminao dia ity ny fiainantsika niova. Ity ny fiainantsika velona. Ity ny fiainantsika voky. Ity ny fiainantsika afaka. Ity ny fiainantsika misy fiadanana, misy fifaliana, misy fahasalamana, misy hery. Alleloia. Dia ny anjarako sy ny anjaranao androany dia tsy ny mikobona an' Jesosy eto amintsika. Tazomio aminao ny fanatrehany fa zarao amin'ny olombelona rehetra izy. Ny nahatongavan'i Jesosy mety ao halatranonao ao, misy voisin-nao ao, mety misy voisine-nao ao, mety misy mpiara-miasa aminao. Mila an'i Jesosy ihany koa satria izany no nanondrahana azy. Na izana ianao manomboka androany partageo indray ny asan'Andriamanitra. Alleloia. Zareo amin'io mahafinaritra zao enam-bavy Lovely zao mahafinaritra be anahy fihetsiny. Tsy izy irery moa zany fa izy mba tonga dia tsaroako eto. Ny azy le toriteny iny nizarainy tamin'ny ataony tany amin'ny Messenger tany, nizarainy tamin'ny namany. Fa nisy olona tena voakasika mihitsy. Ka marina zany ranabavy Lovely. Raha nikobonina rery tao aminao io dia anao rery nitoritory fo tao. Dia ohatry ny mety tsy ampy any zay. Fa ny tena tsara tadidio fa misy olona koa any ambadimbadika any mila ho afahana. Ataontsika izary. Ataontsika no asan'Andriamanitra. Dia ataontsika tena angataka ny herin'Andriamanitra dia ataontsika izara. Manentana anareo rehetrarehetra. Toriteny eto nanomboka iny aina androany nanao vidéo. Nanova ihany koa nareo vidéo. Fa ny vidéo anareo dia ho partagenay ao anatin'ny compte ny Andramboka Izao dia hisy anaranareo koa ao dia hisy vidéo anareo koa ao dia anomboka izary ianareo dia zarao. Aza mitsahatra amin'izary. Fa Jesosy ampy antsika rehetrarehetra eto amin'ity tany ity izao tontolo izao. Azakazaka izay tsy handray avy eo fa ny anjarantsika dia ny mizara. Voninahitra n'Andriamanitra. Mahiresintsika tsirairay avy ataontsika rehetra mpandroso an' Jesosy. Raha misy eto olona mbola tsy nihaino, mbola tsy nampandroso an'Andriamanitra, mbola tsy nampandroso an' Jesosy tao anatin'ny fony, fotoana izao. Ary zao mihitsy tena fotoana tsara indrindra. Raha mandroso anatin'ny trano anankiray Jesosy dia zao ny azonao antoka. Misy raha abajanga zay teo amin'ny rindrim-be an'i Jeriko, ny rindrina rehetra nilatsaka fa ny tranony tsy rava teo, tranony irery ny joalajoala lasa ohatry ny gratte-ciel teo ny tranony tsy nianjery nikaka ny vahoaka. Satria maninona? Satria nisy an'Andriamanitra tao anatin'io trano. Raha misy ampandrosonom-ponao Jesosy ao aminao. Jesosy tao anatin'ny sambo kely, tsy rendrika zany ny sambo kely. Covid, variant, arety mandringa. Rehefa ao anatinao Jesosy, tsy lavon'izany ianao. Jesosy tsy matiny ireny, dia ataovy ao an-tranonao Jesosy. Ataontsika teriterieko ny feonao Jesosy. Anjay Jesosy ny feonao ampandrosoka ianao, ary rehefa ampandrosoka ato ianao, ampandroso aloha Jesosy ao aminao. Dia aveo zarao amin'ny olona. Aza avela mijanona fotsiny ao izy, fa paritao amin'ny olona, fa izany no nahatongavany. Voninahitra n'Andriamanitra irery ihany. Halleluia. Amen. Mihaino finaritra isika rehetra. Maniry mafy anao. Far, far, and these are like you see.
Manina Jesosy. Arak'izany izy za mihitsy ry havana malala hoe andaontsika ry havana tena hiteny mihitsy androany hoe Jesosy io tena mila anao zahay a. Midira aloha ato amiko Jesosy a. Fa za te hizaranao. Tsisy olona afaka hizaran'i Jesosy zany ry havana raha tsy efa ao aminy aloha Jesosy a. Ary rehefa eo aminao Jesosy a, manao fahagagana eo amin'ny fiainanao Jesosy a, dia teteny aminao manao hoe andaontsika hizara, andao tsy hokobonitsika rery, andaontsika tsy ho titena amin'izao fanjakan'Andriamanitra zao ry havana malala, fa andaontsika tena hiteny hoe Jesosy io mba vangioko ny olo-kafa Jesosy. Tsika tsy hanao takan'ireto olona ireto tsika ry havana malala, hoe tazomina tsy alo eo Jesosy, fa andao tena tenentsika mihitsy hoe Jesosy a, mba vangioko ry anina hoe reny olona rehetra hitanao mampalahelo mijaly, tena hoe Jesosy a, aleoko reny mba voavonjy hoe halleloia, aleoko reny mba hita ny fahatsaranao takany ahitako ny fahatsaranao Jesosy a. Sotra Jesosy, sotra Jesosy. Atoka ry havana malala fa raha ianao no mizara mamela ny fahasoavana izay mba niraisinao ho raisin'ny olo-kafa ihany koa, dia za matoky sy mino fa mandra-piavin'i Jesosy a, dia ho betsaka ny olona fitahian'Andriamanitra takanao, ny olona ho arovan'Andriamanitra takanao. Halleloia. Sotra Jesosy, sotra ny amin'ny fitiavanao, sotra ny amin'ny fitantananao. Mataovy Jesosy a, taka ny tahinao ny fiainanay, dia mba hamangio ihany koa ny olona rehetra izay mba mila anao any ambadika. Misy olona mila anao Jesosy any amin'ny toerana maro isan-karazany, misy olona mila anao any amin'ny hôpitaly any Jesosy a, misy tokantrano mila anao any ambadimbadika any Jesosy a, misy olona mila anao any amin'ny any am-ponja any. Tsy avelanay ho tazominay rereto ianao Jesosy a, fa sady hitoetra eto aminay ianao, tsy ala aminay ianao, fa mahagy ny tanàna afaka ianao, fa feno tanàna rava Jesosy amin'izao fotoana izao, feno olona mila anao amin'izao fotoana izao. Misy mila ny fitiavanao, ny fiarovanao, ny fitahinao. Amen Jesosy a. Dia misaotra, tsy izay rery nahatongavanao teto, fa ireo olona rehetrarehetra ireo. Misaotra Jesosy malala, voninahitra ho anao, tahizo atory-teny izao mba hitoetra anatin'ny fonay tsirairay avy, amoa be dia be. Ary izay nandrehan' izany teto androany Jehovahandriamanitra, dia ho vanginao izany olona izany, dia tsy ho avelanao izany olona izany, fa ho ataonao tamana amin'ny fahasoavanao Andriamanitra. Atsapy izy ireo ary tsy ala intsony, dia hiara ho any an-danitra izay. Voninahitra ho anao hatramin'izay dia mandrakizay a, mankasitraka Jesosy a. Dia voisin-tsatana dia afatra ambaranao tsy afaka hitsaingo ka na dia litera ray tamin'izay nafafy teto androany, fa ireny voly izay nafafy ireny, ny toriteny izay nafafy dia hamoa avy zato eny a, any am-pony olona tsirairay avy. Misaotra Jesosy a. Halleloia. Amen. Hivavakantsika amin'izao fotoana izao a, ho an'ny firenena, dia andao ampandrosoantsika ny anabavintsika Iama avy any Koeta hivavaka ho an'ny firenena. Tany tompana avy Iama. Halleluia. Tahitombo fasiana, dia tahitombotsika rehetra manatrika izao fotoana izao, dia hiara hivavaka. Misaotra anao izay Jesosy malala ao, fa tanteraka fefindray sy tomponao tena hoe misaotra tompo malala ao, noho ny fitantananao ny fotoananay rehetra teto, dia misaotra tompo malala ao, ny amin'ny fanomponao izay mitondra ny teny mamy izay nomenao anay, izay tena hoe teny velona, teny tena hoe hampandinika anay tokoa tompo, ary izanay ny zara
ny sitraponao, ahaizanay mizara ny fahasoavana avy aminao, ahaizanay mizara izay rehetra torianao Jesosy malalo. Dia tena hoe atao fitovoka izay nanatrika teto rehetra izay naheno izany teninao masina izany Jesosy malalo. Tena hoe kafio arovo ny connexion izy ireny tsirairay avy, ny telefona ny ahaizany mizara, ahaizany manambara ny sitraponao, ahaizany manavitra ny fanahin'ny olona rehetra Jesosy, satria tena hoe mila an'izany izao fiainana izao tompo. Tena hoe andinika izao tontolo izao, tena hoe anavitra fanahin'ny olona maro tompo malalo. Izao fanarana izao, izao teny masina nafafinao teto izao dia tena hoe misaotra Jesosy malalo, misaotra satria tena hoe mampandinika ilay fotoa dia ankehitriny Jesosy malalo kasionao na ny groupe tsirairay avy dia partagenao ireny fandarana ireny, na ny fon'ny olona tsirairay avy mandray amin'ireny teninao masina ireny tompo malalo dia tena hoe ho toy sabatra roa lela anirany anatin'ny fon'izy ireny aleriny teninao ireny dia tena hoe hamovo tsara fiainan'izy ireny. Dia misaotra tompo malalo ny fandarana rehetra teto ankehitriny indray izay Jesosy malalo. Toaka natrianao hatramin'ny tompo malalo tonga mba afaka ny firenenay. Tsy miafina aminao tompo malalo izany firenena izany dia tena ao anatin'ny ady tokoa tompo malalo. Nefa misy matoky izay tompo malalo satria tena hoe na mba afaka nasandratray ny olona nentinay mba afaka teto Jesosy malalo dia nahitanay bokany tokoa. Tena misaotra anao izay amin'izany rehetra izany ary ankehitriny tompo malalo. Mbola manandratra vavaka natrianao izay mbola kasihanao tompo malalo. Ireo izay marary, ireo izay miotaly any tokantrano isan-karazany any ao anatin'izao Madagasikara izany, na any amin'ny fonja, na any Tsifisina Jesosy malalo betsaka mangetra izany firenena izany. Indrindra Jesosy malalo ireo izay mbola gejain'ny mpampotsana andro farany izao tompo malalo. Tsy fonay very izany firenena izany. Ao ny ankohonanay, ao fianakavianay, ao namanay, ao mombanay rehetra Jesosy malalo. Mamondrafo amin'izany firenena izany ianao tompo malalo. Tsy manana izan'izany franzay tompo, ianao irery ihany, ianao ny atokisanay, ianao inery ihany no atokisanay hanavitra izany Madagasikara izany. Manatrery feno amin'izany Madagasikara izany tompo vangio. Ireo izay asoseroana Jesosy, ireo izay matahotahotra noho ny fahabian'izany aretina izany. Tena hoe miafo mahery izy ireny Jesosy malalo, hikasika anao tena hoe atoky anao. Eo koa tompo ireo efa tsy mahavita miteny, ireo efa sempotra no tsy mahavita manao na inona mamondrafo amin'izy ireny Jesosy malalo. Noho ny aminay reto Jesosy malalo, noho ny aminay miazakazaka eo anatrianao isan'andro tompo malalo, miakoaka mitady ny tavana isan'andro Jesosy malalo. Atoky sy ny izay famonjy amin'ny Madagasikara izany ianao indrindra ny ankohonanay tsirairay avy izay nanatrika teto Jesosy malalo. Eny fa nany vaovao ary tompo malalo dia tena matoky sy ny izay efa ny amin'izany teninao masina izany dia tena nono tena izy ireo ary ho fitaovana hamonjy fianakavian'izy ireo tsirairay avy. Ao ireo izay nanana olana, ao ireo izay nanana fianakaviana marary, ao ireo ao anatin'ny aretina dia matoky sy ny izay Jesosy famonjy azy ireo dia vangeo araka ny andrafonao eny amin'ny fonja tena hoe mba miamondrafo amin'izy ireny dia hosina ao ny apetrano Jesosy malalo mamondrafo amin'izany Madagasikara izany. Dia apetraka fenam-pelan-tananao tompo izao alina izao raha hisaraka eto izay dia ilay fanahy sarobidiny tompo malalo anenika ny tsirairay avy ny tokatra misy any tsirairay avy any. Dia ho voninahitra dia ho anao irery ihany dia misaotra ny amin'ny arovanao izao fotoananay rehetra ny connexion. Ianao nanindry lela mpanomponao mitondra ny teny izay tena hoe teny fiainana dia misaotra ny tompo malalo ny amin'izy ireo izay nataona fitaovana mitondra ny teninao taonina nabelabelatra, taonina bavaka fanokafana dia misaotra tompo malalo dia voninahitra dia manao mandrakizay dia fiadanana kosa ho anao tsirairay aby izay nanatrika teto. Alleluia. Amen. Alleluia. Soratsika an'Andriamanitra izany fandraisana anjara ny anampahaviama izany. Misaotra ny anampahavitsika Lovlia izay ny vavaka fanombohana ianampahaviana nitondra tenin'Andriamanitra, anampahaviama vavaka firenena. Dia misaotra nareo ihany koa nahatrany hatramin'ny farany. Dia mifarany eto ny fiarahantsika. Raha mbola tsy tonga any amin'ny rao lanitra Jesosy satria dia mety ho tonga
dia eo netindrayntsika raha-pitso amin'ny ora tahaka izao amin'ny 9 sasany miaraka amin'ny ekipa hafa vaovao indray dia misaotra anao nahatreny hatramin'ny farany dia ny fiarahantsika tapitra fa ny fiarahantsika koa nefa mbola mitohy raha miditra ao amin'ny site web ny Aki radio anao www.andramakaizao.com dia afaka mihaino ny onjam-peo Aki radio ianao misy totony isaky ny adiny 3 amin'ny 2 maraina amin'ny 4 maraina amin'ny 10 maraina amin'ny 7 maraina amin'ny 10 maraina raha pitso amin'ny 10 miverinao zao fandaharana zao raha ohatra hoe mbola tsy narehatra amin'ny voalohany ianao dia raha pitso hariva ihany koa amin'ny 2 amin'ny 4 amin'ny 7 amin'ny 10 misy toriteny ihany koa misy ny fandaharana isa maraina iarahantsika amin'ny anabaviaina ilay nitoriteny teo amin'ilay teninaina dia misy ny fandaharana isaky ny lahady iarahantsika amin'ny soameva vavy soameva amin'ny Aki cuisine dia ao ihany koa ny fandaharana inona moa ny anankiray ny rehefa larobia ihany koa tsika dia manana ny fandaharana takariva mahafinaritra dia samy tahin'Andriamanitra mahereza daholo rehefa sabata maraina koa misy an'izy mirahalahy dia miezaka tsika amokatra foana ny fandaharana eto manentana anareo ankizy ato amin'izay maresy manosoa amin'ny asan'Andriamanitra araka ny toriteny izay nataontsika teo zarao Jesosy fa mila azy ny olona ampitapitao amin'ny fianakaviana fa amin'ny larobia vavaka spesial ho an'ny aretina Covid sy variant fahasemporana sy ny sisa ao Madagasikara eto fandaharana Andramakaizao samy tahin'Andriamanitra misaotra anao nahatreny hatramin'ny farany halleluia amen mahereza daholo